Salama daholo andao indray araha ho resahantsika atao anatin'ity vidéo ity ny tsara ho fantatra tamin'ity androandroany ity. Ethiopian Airlines orinasa mpitaterana mendrika indrindra tamin'iny taona 2024 iny. Vitany hafa kanefa tsy vitantsika fa nahoana. Sujet baka misy mivarotra izay fitadiavam-bola miaro fisolokina hoy ny polisy pirenena. Any Port Berger mandao tsy hanao famindram-pitantanana ny député teo aloha velontsara Paul Bert. Ampy ny vokabary misy ary mahampy ihany koa ny PPN ilaina amin'ny fiainana andavanandro aty amin'ny faritry ny Sofia. Donabe andiany faharoa mikarakara famorana faobe izy ireo any Antsuyane amin'izao ankehitriny izao. Mitohy ny olana Jirama ao Antananarivo, Jirama mandro seza misy fantsona lehibe vaky ary ny amaranantsika azy ny orinasa Microsoft misy fahatapatapahana manderan-tany sehatrasa maro no misedra olana voakasika izany. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amintsika sy tamotavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny orinasa mpitaterana Ethiopian Airlines no voasokajy ho orinasa mpitaterana anabakabaka mendrika indrindra aty Afrika tamin'ny taona 2024 nahatratra 4.2 miliara dolara ny teti-bolan'ny Ethiopian Airlines tamin'ny taom-piasana 2024 ka nahazo tombony hatramin'ny 800 tapitrisa dolara izy ireo. Manana fiaramanidina 450 izay mampitohy ireo zotra mpiaramanidina lehibe indrindra aty Afrika sy ny zotra iraisam-pirenena mahatratra ny 430 itondrana ny mpandeha sy ny entan'orinasa ny Ethiopian Airlines. Voarakotra avokoa ireo tanan-dehibe Afrika miisa 30 ary saika ahitana ireo sidina isanandro mandalo sy mijanona kely ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Addis Abeba izany rehetra izany. Ny zotra-piaramanidina Ethiopiana no anisan'ny zotra-piaramanidina mendrika indrindra aty Afrika. Ny orinasa Ethiopian Airlines no nandrobaka ny loka 4 ny karakaraintsika Trax 2022 World Airline Award nandritra ny lanonana natao tany Londra ny sabotsy 13 septambra 2024. Fehiny ny Ethiopian Airlines no manana ny zotra-piaramanidina tsara sy mendrika indrindra aty Afrika tamin'ny taona 2024 nandritra ny 5 taona ny sesy. Ny sidina sy ny fiaramanidina ary ny zotra-piaramanidina tsara indrindra aty Afrika ny taona 2024 nandritra ny 4 taona ny sesy. Mbola Ethiopian Airlines ihany koa no manana servisy famatsiana sakafo ao amin'ny klasy fandraharahana mendrika indrindra aty Afrika. Vitany hafa kanefa tsy vitantsika eto Madagasikara. Inona no antony? Izay no fanontaniana apetraky ny mpanarabaovao manoloana ny firoborobon'ny Ethiopian Airlines sy ny fahapotehan'ny fitaterana anabakabaka eto amintsika. Resaka sujet baka indray misy milaza ho mahita laza adina baccalauréat sahady ary mivarotra izany ao anatin'ny tambazotra tsiratsira Facebook ireo olona efa havanana amin'izany. Voakasika izany manokana ny tany Antsiranana izay nanaovan'ny polisy pirenena fanadihadina ka fantatra fa misy fandraisany amin'ny tambazotra sosialy misy ao Antananarivo ireo manao an'izany any an-toeranany. Fitadiavam-bola miaro fisolokina no ataon'ireo olona ireo hoy ny tompon'andraikitra. Nanamafy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony fa tsy mbola nisy lazadina baccalauréat nivoaka izany mihitsy raha tsy amin'ny andro mpanadinana. Mampitandrina ireo izay mbola minia misisika sy mikiry manakorontana ny saim-bahoaka araka izany ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny resaka politika indray araka ny didy tsy azo ivalozana izay navoaka ny ACC tamin'ny 17 Jona 2024 lasa teo dia lany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Port Berger atoa Olivier Bemiany na Ilekarany. Ny magagany maro anefa dia mbola miziriziry hatrany indray ingahy velontsara Paul Bert sy ny ekipany fa mbola izy ireo hatrany no miandraikitra izany asany solombavam-bahoaka voafidy tao Port Berger izany mandraka ankehitriny ary nankalazainy manerana ny commune 20 mandrafitra ny distriktan'ny Port Berger mo izany lazainy izany.
Mbola manamafy izany rehetra izany ny zava-misy ao Port Berger nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity izay efa hifarana sahady ity. Tokony hanao famindram-pitantanana amin'ny andriamatoa Olivier Rabemiandry solombavambahoaka vaovao, andriamatoa Velotsara Paulbert izay solombavambahoaka teo aloha kanefa dia miziriziry tsy hanatanteraka izany ity farany. Ny distriktany Port Berger mantsy dia manana Maison des Élus izay misy ny branche solombavambahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy ary efitrano malalaka fivoriana moa misy amin'izany distriktany Port Berger izany. Ny ekipan'ny solombavambahoaka teo aloha moa no mitantana sy mitazona ny fanalahidin'io trano io ka mbola tsy afaka mampiasa ny trano indrindra fa ny birao ny député vaovao sy ny ekipany hatramin'ny andron'ny alakamisy 12 Jolay 2024 teo. Etsy ankilany dia misy ihany koa ny antsoina hoe CDD na comité de développement départemental izay rafitra napetraka hitantanana ireo fitaovana rehetra izay navelany orinasa ODAI na Opération pour le développement agricole intégré teo aloha. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy moa no tsy maintsy filohan'ny CDD araky ny sata mifehy azy ka ilana famindram-pitantanana avokoa izany rehetra izany. Marina fa miendrika orinasa mpampandrosoana mihitsy ity CDD ity satria manana fitaovana toy ny engin isan-karazany, fiara 4x4, moto, trano, magasin sy ny sisa. Raha ny vaovao tonga eo am-pilatananay dia efa nanao fanelanelanana ihany ny lehiben'ny distrika tao Port Berger fa nandamoka. Vokatr' izany rehetra izany dia mety hiafara amin'ny fakana ordonnance avy any amin'ny fitsarana ao an-toerana ity raharaha ity ka tanterahana amin'ny alalan'ny PV de carence ny famindram-pitantanana raha tsy mety ahitana marimaritra iraisana. Ka raha antsika miandalana eto ihany moa ny mety ho tohiny ity toe-draharaha ka manasa anao hatrany hanaraka tsy tapaka ny watawatagasy. Any amin'ny faritra Sofia hatrany tsara ny vokabary tany Sofia tamin'ity taom-pambolena ity noho ny faritra sasany nefa noho ny faritra sasany manodidina izay nandalovan'ny rivo-doza ka namotika volomaro dia betsaka ireo mpanangombokatra no tonga any amin'ny faritra Sofia izay lasa nampiakatra malaky ny vidin'ny vary any an-toerana. Raha ny ao Antsy manokana amin'izao fotoana izao dia manodidina eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 770 ariary eo amin'ny ankapobeny ny iray kapoaka. Na izany aza nefa dia efa misy ny lamina izay apetraka mba hitsinjovana ny maitsoahitra, mba hisorohana ny fidangan'ny vidim-bary raha ny fanazavana izay nataon'ny talim-paritry ny industria sy ny varotra any amin'ny faritra Sofia Rajamanodhervely Fredis Reynaldino. Ny menaka sy ny siramamy indray dia tsy nidina no tsy niakatra ihany koa fa mbola mitovy ny vidiny tamin'ny volana Jona fa mahakasika ny lafarinina no misy fiovana izay tsy miankina avy any an-toerana fa iaraha mahita ny zava-misy ankehitriny. Manodidina eo amin'ny 4,000 ariary ny iray kilao any amin'ny faritra Sofia raha toa ka amina 503 ariary eo ny any an-drenivohitra ho an'ny lafarinina vokarina eto amintsika fa eo amin'ny 507 ariary ny iray kilao any amin'ny faritra Sofia amin'ireo lafarinina nafarana avy any ivelany. Antony maro no mahatonga izany ho hiatrany ny fanazavana. Eo amin'ny resaka festival indray, isantatra ny festival Donabe andiany faharoa na deuxième édition dia misy ny hetsika famorana faobe izay tsy andoavam-bola atao amin'ny commune Ambonivohitry ny Antsoy ny androany zoma 17 Jolay nanomboka tamin'ny 10 ora maraina teo. Entanina ny ray aman-dreny rehetra mba ho tonga hitondra ny zanany ary tsy hanavahana sarangan'olona moa izany. Eo amin'ny resaka jiro sy rano malagasy indray dia ao anatin'ny asa fanamboarana ny fantsona lehibe DN 600 eny mandro seza amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny Jirama ka izay no mahatonga ny fahatapahan-drano. Faritra maro ao Antananarivo sy ny manodidina noho izany no tapaka ny famatsinan'ny rano. Mety haharitra hatramin'ny 4 ora ny fahatapahan'ny rano hoy ny Jirama hatrany. Ary ny amaranantsika azy ny malaza any ivelany eo amin'ny Microsoft moa izany misedra olana lehibe momba ny informatika ny orinasa amerikanina Microsoft nanomboka ny alakamisy hifoha zoma 17 Jolay. Misy arak'izany ny fahatapahan'ny service mampiasa sy avy amin'ny Microsoft malnutritional amerikanina. Misy fiantraikany amin'ny sehatra maro izany fahavoazana eo amin'ny Microsoft izany. Voakasika ny fahatapahana maneran-tany ireo orinasa sampandraharaha mampiasa ny singa avy amin'ny Microsoft toy ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fitaterana anabakabaka, voatery mijanona ny fiaramanidina
maro indrindraindrindra ny any États-Unis ny fiara andalamby. Ao ihany koa ny televiziona iraisam-pirenena, ny banky izay tsy afaka mampiasa ny karta fisintomam-bola, ny tsena tsy afaka mampiasa ny caisse, ny fifandraisan-davitra ny fampitantsary ho an'ny televiziona, haino sy ny vakijery, ny application Microsoft 365 no tena voa. Ireo ordinatera mifandray amin'ny foibe Microsoft dia saika misedra olana avokoa. Marihina fa fahatapatapahan'ny service dia nateraky ny olana application Microsoft 365 izay misy fiantraikany amin'ny orinasa sy ny mampiasa azy io manerana an'izao tontolo izao. Efa miezaka manarana an'izany lesoka izany ny Microsoft ankehitriny fa tsy ho voafaritra hatreto amin'ny firy izany no ho voarina. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao matavata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.